Manovantsika mandrakizay zavatra mampatahotra ny ainantsika rehetra na tamintsika mbola kely na zao isika efa lehibe izao ohatran'izany ny fandinihan'ny mpandinika satria ny saintsika hony dia rehefa niaina zavatra tena mampatahotra be dia lasa mitandrina be amin'ny zavatra nahazo antsika iny ary dia izay mihitsy ary mahatonga antsika lasa manova fomba fihetsika ny amin'izay tahotra nahazo antsika izay. Misy tantara anankiroa tantaraiko anareo androany ao anatin'izany resaka mampatahotra izany olona nahita zavatra tsy azo azavaina amin'izay niainany dia lasa nanovana azy ilay izy ao anatin'izany. Tantara voalohany ary misy vavy anankiray izay antsointsika hoe Emilia miasa ao anatina maison de retraite anankiray dia ny asan'ny zareo moa zany mandeha isaky ny toro dia tamin'ny andro ny asany zany no nitranga ity tantaraiko anareo ity. Tao anatin'ny dortoir fatorian'ny infirmière izy tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny hoalio dia teo amin'ny 3 latsaka 2 minitra maraina teo nisy nampaneno sonnerie tany hoany dia lasa hoan'izy nakany amin'ilay niavian'ilay sonnerie dia niditra tao amin'ilay tranon'ilay beantitra dia ozy ilay beantitra hoe tena matahotra be izy fa misy aloka mampatahotra be miafina ao ambadika ilay varavaran'ny dosy dia taitra be zany izy hoe fa ahoana koa ary zany nijery moramora mody tsy taitra zany moa zany teo akaikin'ilay beantitra dia lasa nijery tao ambadika tao. Rehefa vita moa zany ny fijereny tao tsy nahita inona izy dia niverina teo amin'ilay ray aman-dreny. Natahotra be mihitsy zany ny paozin'ilay ray aman-dreny tsy karazan'ny olona hoe adalana ohatr'izany ilay beantitra fa tena hitany hoe tena natahotra dia niezaka zany moa izy nirassuren'ilay olon-dehibe hoe aza matahotra ianao fa tsisy ninonao fa efa nijery tao fa afaka miverina matory tsara ianao. Dia zany moa tsy niraharaha fa lasa miverina natory tahaka an'ilay olon-dehibe teo ihany. Rehefa miverina natory indray izy dia nanino indray sonnerie anankiray hafa 10 minitra tao aorianan'ny nipetrapetrahany teo. Lasa indray izy niazakazaka nakany amin'ilay beantitra hafa nampaneno an'ilay sonnerie. Tonga tao amin'ilay beantitra izy ilay beantitra sady matahotra be izy misy aloka ngeda be tsisy tarehy izy fa mitodika aty amina teo dia nanomboka natahotra amin'izay zany Emilie hoe fa ahoana koa ary zany nanomboka tamin'io andro io izy tsy manaika miasa rery mihitsy rehefa torina nilazainy tao ampiasana mihitsy zany hoe zaho izy tsy asa rery tsony rehefa amitoriko fa asio olona foana miaraka amiko. Miditra amin'ny tantara faharoa indray isika vondron'olona izany ilay tantaraiko anareo eto izay nanao vakansa tany amin'ny Nouveau Mexique tany zany zareo nanao ohatran'ireny camping kely ireny dia ilay hitanareo ilay hoe mipetraka eo manodidina ny hafa manao feu de camp kely manatonotono marshmallow kely dia teo zareo no mifampitantara araka ny fataon'ny olona rehetra moa zany rehefa ohatran'ireny dia mifampitantara tantara mampatahotra. Eo ampitantarana ilay zavatra mampatahotra mihitsy zareo zany satria fandembindemby mitantara eo nisy feona vehivavy kely any alavitra be any taitra be daholo zareo nefa olon-dehibe daholo tsisy nitondra zaza hoe avy aiza zany feo zany fanaraka zany zareo fa andao arahantsika ilay feo dia nandeha zany zareo sao dia hoe olona mila vonjy na ohatra sahirana dia ndao fa hoantsika dia lasa hoan zareo zany nandeha nanaraka an'ilay feo tonga tany amin'ilay toerana nisan'ilay feo zareo izay feo ny antso vonjeo zay no tonga zareo nakany tonga teo amin'ilay toerana zareo dia gaga be zareo fa misy aloka fotsifotsy ngeda be eo amin'ny 1m80 eo mijoro eo alohan'ny zareo manify ary ngeda be zany 1m80 zany tena ngeda dia tsy mihetsika ilay izy zany taitra be zareo fa inona rio izy zareo dia misy moa sasany zany andao ranga fa miaraka tsika andao androso hijery an'ilay izy plus nefa zareo mandroso ilay zavatra me manalavitra ihany tsy tratran'ny zareo tsona zany ilay izy aveo fa nanjavana tany aloha tany ary dia teo zareo dia natahotra be hoe andaontsika hody fa tena misy zavatra tsy mazavazavy ty toerany ty dia ohatran'izay ilay tantara. Nareo koa ve efa niaina zavatra mampatahotra ohatr'izany mpatantaroana ao anaty commentaire hoe na ankoatran'izay koa afaka alefanareo mail amina ao anatin'ny podgasy@gmail.com fa hovakiko aminareo daholo ny tantara rehetra izay alefanareo amiko ary tantaraiko anareo ohatran'izao anaovako azy zao dia mankasitraka anao anjera video hatramin'ny farany dia mazotoa.